Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony tenako ary miarabanao ihany koa tonga soa eto amin'izao vavaka sy fampaherezana izao. Eny ny fiadanan'Andriamanitra no tononoko aminao sy ho amin'ny ankonanao ary tena mpifaliana lehibe ho any mitondra ny afatr'Andriamanitra amin'ity andro anty noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay ato amiko. Ary mino fa ianao ihany koa dia mangetaeta indray izany tenin'Andriamanitra izany raha raisinao toy ny teny avy any amin'Andriamanitra fa tsy teny avy any amin'ny olona. Alohany andraisantsika izany tenin'Andriamanitra izany ara dia manasanao hiaraka hivavaka isika. Makasitraka sy manome voninahitra anao izay ray masina tsara indrindra ny amin'izao fotoana mahafinaritra omena ho anay izao. Misaotra anao indrindra izay no fahasoavanao, no famindraponao, no ny fitiavanao izay tsy nahalandritra anay ka ahafahanay mifampahereto indray amin'ny alalan'ny teninao. Misaotra anao izay Andriamanitra satria mahalala tokoa ianao Andriamanitra ny tsirairay avy rehetra izay tominao andre izao afatrao izao ka dia mangataka izay mba tsisy ho diso anjara na dia iray ary Andriamanitra izay rehetra andre ny teninao eto aoka ny osotrao mahery ho amin'ny teninao ary ho amin'ny tsirairay avy rehetra satria ny teninao dia velona sy mahery ka dia mangataka amin'ny fanahy masina izay hanokatra ny sainay, halalahanay ny hevitry ny soratra masina ary hanokatra ihany koa ny fonay mba hilatsahan'ny teny ao anatin'ny fonay tsirairay avy rehetra mba tsy ho mpanadino izay ny teninao fa mba ho mpakatoa Andriamanitra ary mba hisaintsaina izany mandrakariva. Dia eny Andriamanitra ianao ihany koa no ampiteny aheto mba tsy teny araka ny fahaizako ny fahalalako fa ianao ny anendry ny lelako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary ny fahifanirerianany no hanapaka feneto. Amen. Amen. Ny fanontaniana apetrak'Andriamanitra amintsika amin'ity andro anty dia hoe azoko antoka ve nidirako ao amin'ilay Jerosalema vaovao ary azonao antoka ve nidiranao ao amin'ilay Jerosalema vaovao. Fanontaniana izay napetrak'Andriamanitra amintsika tsirairay avy rehetra manomboka ny tenako voalohany indrindra ary izao ianao dia samy mahalala ny havaly an'izany teny izany eo anatrehan'Andriamanitra. Ao mety mahasamylaza hoe eny tokoa nefa ao mbola misalasala ary eo no mbola tena hoe tsy asahy teny mihitsy atoko hoe tsy avy hatrany satria izy ihany no mahalala ny toeam-piainana eo anatrehan'Andriamanitra. Ary ankehitriny Andriamanitra raha mametraka izany fanontaniana izany amintsika dia tsy hoe tonga antsika ho kivy na tonga antsika hoe anamelo tena fa indrindra ny mba hiezahantsika hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny tolotsaina izay voaraiko moa dia hoe eto amin'izao tontolo izao dia rehefa misy concert na spectacle ataon'ny olona anankiray na mpanakanto anankiray dia misy billet vidiana ary izay rehetrarehetra manana ny billet iny dia tafiditra daholo. Izany hoe niza na toe-penan'olona manao ahoana rehefa manana le billet fotsiny izy dia tafiditra ao amin'ilay concert na tafiditra ao amin'ilay spectacle. Ary na dia manao ahoana ary amin'ny fitafiny na dia manao ahoana amin'ny fitafiny fa ny billet ananany eny an-tanany dia mahatafiditra anazy ao amin'ilay concert. Te hilaza aminao Andriamanitra androany fa tsy tahaka ny mandeha hoe ho any amin'ny spectacle akory ka hoe izay rehetra manana billet dia afaka miditra na hoe ny tian'Andriamanitra ampahafantarina antsika dia hoe tsy hoe izay rehetra milaza ny tena no kristianina dia hiditra ny an-danitra daholo na hiditra ao amin'ilay Jerosalema vaovao satria ilay Jerosalema vaovao dia ilay tanàna masina izay voalaza ny Apokalypsy 1:2 dia ny 1:1 sy 2 dia tsy inona ihany koa fa ilay fiainana mandrakizay izay antenainy ny kristianina tsirairay avy rehetra na izay antsoina ihany koa hoe paradisa. Tsy n'izay rehetrarehetra atao hoe kristianina akory no afaka ny an-danitra, afaka hiditra ao amin'ilay Jerosalema vaovao na afaka hiditra ao an-danitra. Tsy ariava malala. Misy fitsipika ranao ny kristianina izay tokana manaraka ny fitsipika izay omen'Andriamanitra mankatoy izany no afaka miditra. Andolo vakitsika neny Apokalypsy 1:2 sy 2 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
ny amin'ny Jerosalema vaovao, ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao, nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina, efa mihaingo iona amin'ny vadiny. Amen. Ary nahita aho izy fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao, nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina, efa mihaingo iona amin'ny vadiny. Halleloja! Io ny tanàna masina izay napahitan'Andriamanitra, napahitan' Jesosy Kristy anjaonina. Ary izany tanàna masina izany no miandry ahy sy miandry ianao izay makatoa, ianao izay manaraka amin'ny fitsipika izay omen'Andriamanitra. Ary ijerintsika izay ataoko hoe fitsipika izay tokony arahana, dia eo amin'ny 7:20 no raisintsika avetrany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina. Ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina, na izay manao vetaveta, na izay mandainga, fa izay voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana, izay ihany Zanak'ondry ihany. Voalohany indrindra aloha izany dia hoe ny olona izay tsy masina dia tsy mba hiditra ao amin'izany Jerosalema vaovao izany. Ny olona izay ny olona manana fahamasinana ihany izany, satria ny olona masina dia olona miaina ao amin'ny fahamasinana. Olona mitahiry ny tenany ho amin'ny fahamasinana ny atao hoe olona masina. Ny olona izay no hamasin'i Jesosy Kristy tamin'ny rany. Ny olona izay namarinina tamin'ny rany Jesosy Kristy ka mitahiry ny tenany na mitahiry ny fitafiany ho amin'izany fahamasinana izany mandrakariva. Voalaza ny tenin'Andriamanitra fa izay manao vetaveta sy izay mandainga dia tsy hiditra ao. Izany hoe ireo endrika ireo dia endrika izay ataoko hoe mandoto ny olona, na sakana voalohany indrindra tsy ahafahan'ny olona miditra ao amin'izany tanàna masina izany na Jerosalema vaovao. Ary voalaza ny tenin'Andriamanitra fa izay voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana, izay ihany Zanak'ondry ihany. Izany hoe mila voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana izay ihany Zanak'ondry ny anaranao raha tianao ny ho tafiditra ao amin'ilay Jerosalema vaovao. Ary ireo karazan zavatra izay misy ireo izay ataoko hoe mandoto ny fitafim-panahintsika, satria rehefa nandray an'i Kristy Jesosy tsika dia nomen'Andriamanitra fitafiana vaovao, izany hoe le fitafiantsika maloto, le fitafiantsika teo amin'izao tontolo izao ny esorin'Andriamanitra dia nomeny fitafiana vaovao tsika izay voalaza ny Isaia 1:20 hoe fitafim-pamonjena dia akanjo fahamarinana izay nampitafian'Andriamanitra antsika. Ary ireo fitafiana ireo dia mila tehirizina. Tsy hoe rehefa nandray an'i Kristy Jesosy ianao, tsy hoe rehefa tonga kristianina ianao dia izay fa tsy misy ezaka ataonao intsony, na hoe rehefa nahazo an'ilay fitafiana ianao dia izay fa hoe afaka miditra any an-danitra. Fa mila mitehiry ny fitafianao ianao mba tsy ho voaloto, mba tsy ho voapentipentina eto amin'izao tontolo izao. Fa ny fitafianao no ahafahanao miditra ao amin'izany Jerosalema vaovao na ilay tanàna masina izany. Ijerintsika ny izay mety mampipentipentina ny fitafim-panahintsika. Jerentsika ny Galatiana 5:5 dia manomboka ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa miharihary ny asan'ny nofo dia izao: fijangajangana, falotoana, fijejojejoana, fanimpotsampy, fanovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilay, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, famamona, filalaovan-dratsy. Ary ny toy izany izay lazaiko aminareo rahateo, tahaka ny voalazako fahiny koa, fa izay manao izany dia tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra. Ary te hilaza aminao ihany koa hoe fa izay manao izany dia tsy hiditra ao amin'ilay Jerosalema vaovao. Amen. Ireo karazana asan'ny nofo araka ny voalazany i Paoly apôstôly eto
dia hoe fa miariary ny asan'ny nofo. Voalohany indrindra mampipentipentina ny fitafim-panahintsika dia ny asan'ny nofo. Amenna, ny asan'ny nofo ry hava-malala, ary ireo asan'ny nofo ireo dia voalaza reto. Ka dinio ny tenanao, mandinika ny tenako ary dinio ihany koa ny tenanao dia jerevy tsirairay avy daholo ireo. Sao dia mbola amin'ny fitafim-panahinao, amin'ny fiainam-panahinao mbola misy an'ireo zavatra rehetrarehetra ireo. Fa raha mbola misy na dia anankiray ara dia tsy ho tafiditra ao amin'ilay Jerosalema vaovao isika. Ary tahaka izany moa hoe ny ataoko hoe sary kely ato an-tsaiko dia tahaka ny hoe vehivavy anankiray ampakarana dia manao an'iny akanjo fotsy lavabe iny dia izy mandra-pahatonga anazy hoe ho tonga ho amasinina ny mariaziny dia miaro ny fitafiana izy mba tsy ho voaloto, mba tsy ho petan-dalitra. Fa za tena milaza aminao fa tahaka izany mihitsy ny endrika izay tokony hiarovantsika ny fitafim-panahintsika izay efa nomeny Jesosy Kristy antsika. Tsy tokony ho voapentipentina eto amin'izao tontolo izao tsika, fa tsy tokony ho voapentipentina. Kanefa n'Andriamanitra koa dia mbola manome toky antsika Andriamanitra fa na dia voapentipentina ary, eny fa na dia tsy manao fanahiniana ianao mampipentipentina ny fitafim-panahinao, dia mbola men'Andriamanitra. Raha mbola men'Andriamanitra tombonandro ianao dia sasao aingana fitafianao. Ato amin'ny Apokalypsy 2:24 nefa kitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, sambatra izay manasa ny akanjo mba hanana fahefana amin'ny azonaina sy hidirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Sambatra izay manasa ny akanjo mba hanana fahefana amin'ny azonaina sy hidirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Vavahady ho ao an-tanàna dia tsy inona fa le hidirana ao amin'ilay Jerosalema vaovao. Sambatra izay manasa ny akanjo no izy ny tenin'Andriamanitra. Fa maninona moa ny akanjo no sasana? Satria maloto. Raha madio ny akanjonao tsy ho sasanao, fa matoa ny akanjonao sasanao dia maloto izay. Ka ny tenin'Andriamanitra miteny hoe sambatra izay manasa ny akanjony, izany hoe mbola manome toky antsika Andriamanitra fa raha voapentipentina ny fitafim-panahinao dia afaka sasanao izany, ary tokana irery ihany no afaka manadio izany dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy no afaka natonanao mba hanadio ny fitafim-panahinao. Ny rano Jesosy Kristy irery ihany ry hava-malala no afaka manadio ny fitafianao, afaka manadio anao amin'ny loto rehetra izay mety asan'ny nofo rehetra. Amenna. Ary voalaza ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 5:15 toizantsika amin'ny famakiana ny teny, fa any ivelany ny alika sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpijangajanga sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Ito amin'ity tenin'Andriamanitra ity ry hava-malala, tenin'Andriamanitra moa dia tsy tokony anasorana ary tsy tokony ampiana zany, fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe fa any ivelany ny alika sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpijangajanga sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Any ivelany izany hoe tsy ho tafiditra ao amin'ilay Jerosalema vaovao. Fa inona loatra moa le tenenin'ny tenin'Andriamanitra hoe any ivelany ny alika? Dia te hilaza aminao any amin'ny ohabolana, any amin'ny bokin'ny ohabolana dia voasoratra tahaka an'izao ny tenin'Andriamanitra hoe ny amboa no miverina amin'ny nalohany, ary ny kisoavavy izay efa nisasa dia miverina mihosom-potaka indray. Izany hoe ny tian'Andriamanitra ambara amintsika dia ireo izay rehetra efa nodiovon'i Jesosy Kristy, ireo izay efa nafahany Jesosy Kristy tamin'ny rany, nafahany tamin'ny fahalotoana teto amin'izao tontolo izao, efa nahazo an'ilay fitafiana mpamonjena, ilay akanjo fahamarinana. Kanefa lasa indray izy ireo niverina nandoton'ny fitafiana teo amin'izao tontolo izao. Tsy le hoe le tiana ambara aminao zany dia le manao fanahiniana mihitsy nandoton'ny tenany amin'ny asan'ny nofo.
reny voalazan'ny tenin'Andriamanitra dia tsy hiditra ao amin'ny ilay Jerosalema vaovao na ilay fanjakan'Andriamanitra. Fa mbola nomen'Andriamanitra, raha mbola nomen'Andriamanitra tombonandro ianao dia mbola afaka manasa ny akanjonao, afaka manasa ny akanjonao, ary le manasa ny akanjony dia miaiky ny fahadisoany ary miala amin'izany. Rehefa madio ny fitafianao ve dia mbola holotonao indray, rehefa madio dia tehirizinao madio. Amen. Fa ny olona mitafy madio, ny olona mitafy amin'ny manana an'ilay fitafiana miendrika ny ho any an-danitra na ilay fahamasinana, izay no afaka hiditra ao amin'ilay Jerosalema vaovao. Mipetraka amintsika tsirairay avy rehetra izany fanontaniana izany hoe azonao antoka tokoa ve ny hidiranao amin'ilay Jerosalema vaovao? Ary mbola manamafy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Apokalypsy 20 dia ny 15 hoe raha nisy tsy hita voasoratra teo amin'ny bokin'ny fiainana dia natsipy tany amin'ny farihy afo izy. Amen. Ry hava malala, ataovy azo antoka ny fisoratany ny anaranao amin'ny bokin'ny fiainana izay an'ny Zanak'ondry. Ataovy azo antoka, ataovy azo antoka. Ary mbola raha diniantsika eo amin'ny Apokalypsy 1:20 dia ny 9:9 dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra fa ny osa sy ny tsy mino, ny vetaveta sy ny mpamono olona sy ny mpijangalajanga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany ao anatin'ny farihy mirehitra afo sy solofara. Izany no fahafatesana faharoa. Amen. Raha tsy azonao antoka ny hidiranao amin'ilay Jerosalema vaovao dia ny dikan'izany dia tsy maintsy ho atsipy any ivelany ianao, an'ilay voalaza ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny farihy afo, farihy mirehitra afo. Amen. Mirehitra afo sy solofara hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Zava-doza izany ry hava malala. Mbola men'Andriamanitra tombonandro ianao dia manatona faingana an'i Jesosy Kristy sasao, angatao ny ran'i Jesosy hanadio anao, angatao izy tena hanamasina anao. Raha ianao izay efa nodiovan'i Jesosy Kristy ka niverina indray nandoto ny fitafianao mbola mandray anao Jesosy, mbola tianao izy miverena aminy. Aoka mba ho azonao antoka ny hidiranao ao amin'ilay Jerosalema vaovao. Halleloja. O Jesosy, misaotra anao indrindra izay ny amin'ny teninao. Misaotra anao izay Tompo fa mampatsiahy anay ianao satria tsy tianao hisy ho very izay na dia iray ary. Tena tianay Andriamanitra maniry izay ny hiditra ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra na ilay Jerosalema vaovao izany. Andriamanitra mangataka aminao izay mba tsy ho avelanao ho tafandrimandry izay raha mbola tsy azonay antoka hoe hiditra ao amin'ilay Jerosalema vaovao tokoa izay. Aoka Andriamanitra mba tena ho azonay ho antoka. Eny fanahy masina anao ane hanazavanay izay mety mbola ataoko hoe loto na asa nofo izay mety mbola mampipentimpentina anay Tompo. Jesosy ampio izay tsirairay avy ary aoka Andriamanitra mba hiezaka hatrany izay hitahiry ny fitafianay hatrany mba tsy ho voapentipentina satria Andriamanitra fantatray fa tianay ianao ary tena tianao tokoa izay mba ho vonjena. Alleluia. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao anay. Amen.